roana production manolotra ho anao. Itsakitsaka tantara mitoy nosoratany Miotosoa Sarobidy, ovelomin'ny Christophe Rabearmanana miaraka amin'ny Nirina Nakisarabe Manatsoa ary Sovonjy. Nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika Yarinaivo, tompona andraikitra sy mpana tontosa tapaporoana. Andeha any Ambatondray sika rapitso, misy kariera vako ny any fa omaly sady volamena. Sofa lalina tapakandro raha misy fa tsy maintsy mandeha kanoto vao tonga any. Anainga rapitso zany ka fahoana sandritsany eto ka izao ane itony angekika tena marary any. Zany fe ny tena mila makandry mijery azy fa tena tsy mety salama mihitsy izy. Ka tsy misy azoko ataoko, tsy maintsy mivarotra aloha. Mila manararoatra an'le tsena fo misokatra sika. Titinina aina angeky izany, ze vola fitady iny fa ny aina tsy ananapiry. Raha mba mifahitany andriva kino asalama azy dia ahoana? Aleo kilo mody a. Ody tsy tondra ninina. Tsy vao maika ho faly mitsity amin'izany hoe mba nila ravinahitra tany an-tany lavitra tany nefa tsy nahatsangana trano akory. Tsy maintsy ataoko izay azoko vola nanganako trano fo ferina any a. Fa iza no ambony amindry e? Ny vola sany aina Ka ary raha sanatria ka tena ilana vola be ary ny fitsaboana ny tony kely. Efa mba manana tany angendry e, azo amidy io aloha dia avy eo mikarama mafindray. maninona tsara hoe ry hoe amidy. Amidy ka Fa sao dia mba mialina ndry e. Ka zarandry ary raha misy an'izany dia hoe amidy ny taninay. Andray kosa ka izany mba eritreritry ndry Zaniko zany ve mifandraisandry ny teniko e? Eny e, zay ataondry ihany. Adidiko ny laza ny afatra sy mandresy lahatra ndry mba hody nefa mo raha izay ny mety amindry dia efa izay zany. Andriamanitra fa fitasoana tsara ny fandevenana. Finina ary ty mbola mampitomany anao e. Okizay fa raha rengo ianao e. Vao maika ho sahirana. Efa hainao fa tsy misy afa-tsy tsika mianaka no eto. Ny reninao iny efa tsy nandrenesam-baovao tsony. tena tsy nandrenesam-baovao mihitsy izany neny. Tena nafony sika ry dada. Natakalina ny sipany mihitsy angambany. Tena lasa alako indra matoy iny sady andevozom-bola loatra. Aza miteny ohatran'izany anako. Reninao foana iny. Mivavaka ho azy ary ny tokony ataontsika. Indraindray ry dada atao mampitsaratsara fatany izany toetran'izany a. Jereo zao fa fary andro alamy be mihitsy nefa iny ihany nanampy atsika. Nandritra n'ireny fotoana natany amin'ny hopitaly atsika ireny moa tsy izy foana ve nanampy atsika e. Mahandro ny sakafontsika izy, manao garde amin'ny alina. Tena tsotra loatra fahafarana ataoko raha fa
mbola tsy mafana fo amin'ny fivavahana. Tena misy toetra tsara zalaina tahaka mihitsy any aminy. Fa ineny toy izy milaza hoe mpivavaka indray tsy mba mamela helokolona, mankahala olona amin'ny tsy antony fotsiny. Rehefa tsy manaiky izay tiana atao dia halan-tsotro izao. Ianao koa zany mba lalina ka mivavaho azo volana izay nipetrahana teto Ambato. Tsara tsena aloha eto e. Entana amidy koa zavatra ilain'ny mponina andavanandro. Tena mila tsy araka indray ary. Fa nandrisy izay roa volana izay no niova ny fifandraisana sy titiana. Tsy nety niara-nipetraka tamiko intsony izy no niresaka tany sy hoe za mialina azy iny. Tsy mahagaga ny toetrany. Olona misy toetra izay ihany raha izy saingy tsy maintsy zany miezaka mifandray sy tsy manova fihetsika aminy. Tsy toe-panaraka ny sitrapon'Andriamanitra mantsy zany mamaly ratsy zany, na efa hita fa efa ratsy zany azy izy. Mila mahay mitondra fahalemen'ny hava-pitiavana koa e. Fa ty izy dia mbola manomy adalany ty tena mahazendana. Dia miaraka amin'ny indrangah indray. Iny ve tsy olona efa manam-paty? Lozako variana fotsiny eto koko. Aleo aloha ny homana dia andeha ho any an-tsena ho atoandro eto ihany ny andro. Dia ahoana raha zandry mandeha ve an-tsena? Ahoana kia? Inona kiny eo ankeo maraina izao fomba nisy tsenako. Ny olona koa variana amin'izany fety eo ambany eo zaniko. Eny tokoa toa miara-mirona any ambany any daholo ny olona. Fa fetinaka izany. Ka hoe misy kariera hono aoko. Dia manao fombafomba ry zareo alohan'ny amakiana azy. Manao fety? Hay ve ka misy an'izany koa e. Eny kia, be dia be ny fombafomba atao vao misy kariera vaky. Ny fantatro fotsiny izao dia mamonombo mihitsy ny zareo amin'ilay toerana hitrandrahana. Mitora-jofo be dia ho an'izay manana basy dia mifaninana manao tifo-danitra no atao amin'ny alina. Nga tsy etsany e. Hay veky. Oritsy hitandrivy aloha ny hitako e. Ninona ki? Ka io raha matoy eo ampita io. Izany? Io eny tokoa. Efa ela ihany nijoroany io teo izay tsy mikipy mihitsy ny maso ny mijery ety. Fa ahoana ary? Ohatrany tsy voandroany io raha matoy io ny hitako eo ampita eo Zany izao vao tena hitako ny endriny. Manao satroka foana mantsy no nahitako azy. Fa isa ary io sa adala? Nefa toa tsy adala raha zao paoziny izao ka. Jereo ange jereo ny rojo amin'ny tendany, rojo volamena. Ny kavonorona koa. Ny olona ty efa haindry ihany fa tsy mba manao zavatra varahana izany. Iny amin'ny tanany iny izao misy vakana be dia be. Reny miraviravy reny. Ny tongony koa tena hafahafa io raha matoy io ka. Sady vinitra be zany anie ny fijery azy. Zaky
ohatrany tsy mahajery azy ka toy isak'izay andinika azy dia marary be masoko tatofanina zany jenjina masoko manjavozavo be zoea tiana fa inona mahazondry nanofo ratsy a mbola nanofy anindra matoy indray a fa naninona azy ary ahy hatrany fotoana nahitako azy faranika na hafanina dia nanofo ratsy foana manofo mahita anindra matoy manenjika mampitahotra foana ary toy iainako izany le nofy jereo raha tsy mitetedinitra be zahazy ny tarehako ary ny tena losa dia tia aretina mahazo ato tohatra misy zavatra manarakaraka azy amin'ny foana ary ny kibo koa dia marary hafahafa izany isan-kalina sao dia mbo amisavon'olona ary so mahazo azy zao hoe dia raha izany dia ahoana nefa raha misavon'olona dia mitaiza eto ihany izany mahafantatra an'izany zako hoe tena asany dia volo mahazo tena izay mihitsy angamba aiza ve ka isan-kalina foana amin'ny marary sady amin'izay aretina hafahafa dia tena oto izany dry tampotampoka koa aky izany ka tena aleoko aty motoka ohatra ny miororo izany anie aky sakanle hatramin'ny nahitako an'iny raha matoy iny sady tena hitako tsy ampivavaka misy koa aky za aty aty raha teoko ny tanàna tsy misy fiangonana zay aloha e aleoko motoka tena mila vavaka zao fiainako zao fa tena lavitra an'Andriamanitra loatra mino ary hafa ny herin'ny vavaka ataon'ny vady aman-janako ny mbola mahasalama tsara oatra zao tena lasa miororo be mihitsy ny atatoato zay zany fiaky niampy endreny dalo anafika tamin'ny andro atoandro be reny mbola fiarovan'Andriamanitra nge matotsy nanino tsika tamin'ireny zay kosa aloha e namatsika mpivarotra efa tapitra noto fa tsy tamana teto daholo ka tsy haiko aloha zay hevitra indri fa za dia andeha marina daholo izany lazaindry izany fa tena mihafaafaka fiarahamonina eto kanefa za aloha izao mbola tsy afaka ny mody mbola misy zavatra karakaraiko akia fa aza matahotra indri fa vao milamy izay dia mody oretsy tena reraka be nge fahitako indry izany fa inona nefa izany zavatra mbola ho karakaraindry izany afaka andrasako raha ohatra ka tsy ela to tsy ho samelandry rery aty ako akia mandeha andry mandeha tsy maintsy mody aho aza matahotra
olona izay ny laso hoe efa eo anilan'ny vaty aman-janana izy izay tamin'ny herin'ny andro any koa any nakaty voalohany saingy tsy tao ny eny raviavy raviavy tsara moa tena anarany pitaiza olona izy mitsabo nosavin'olona reny ihany koa mamindra fo amiko Andriamanitra mifona raha tsy sitraka ao izao ataoko izao ovila teo amin'ny fiainako moa no nandehanako amin'ny omby asy raha tsy voazao io efa mivoa varavarana ary aleo tondony odio midira eny tompoko manahoana tompoko mipetraha de lasa ozy akindrianao eny tompoko misaotra anao zao re mahazo ahy e tapaporoana production nanolotra ho anao teo itsakitsaka tantara mitoy nosoratany Mihotosoa Sarobidy novelomin'ny Christophe Rabearmanana miaraka amin'ny Nirina Nakisarabemanatsoa ary Sovonjy. Nandray fesona indrindra ny lafin'ny teknika Yarnaivo tompona andraikitra sy mpana tontosa tapaporoana mbola itoy